hovanina fandarina rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Tomasoto anatin'ny fandarana mba hovanina isika amin'ny ity alarobia 10 avrily eny amin'ny 20 ity miaraba ihany koa ny ray aman-dreny ny Général Zéré Ramakavelo. Dia miarabanao tsy lavina dia miarabandreo ao amin'ny pikirakirana sary sy ny feo mampitan'izany amintsika rehetra izay manaraka ny fandarana toko. Araka izay dia tsara ny mampatsiahy fa ny fandarantsika moa zany dia mivantana rehefa alarobia toy izao ny amin'ny alalan'ny onjam-peo azonareo atao ihany koa ny miverina mijery sy ny mihaino izany ao anatin'ny tranonkalan'ny RTP amin'ny fotoana mampety azy indrindra ho amin'ny rapitso izany dia efa vonona izay dia misy sary sy feo mihitsy ao tazanareo mahakasika an'izay zavatra tranga eto ankasitratsika ireo teknisiana ao ambadika ao miandraikiran'izany dia eo Bruno Rakotomalala sy Arlanto izany dia tsara ny mampatsiahy ihany koa ny resaka izay nataontsika teto tamin'ny heriny akoatra ny fahafantarantsika hoe mizara telo mazava tsara ny fandaharana ka ny 20 minitra voalohany hitondrana famela belaraka-hevitra ny 20 minitra faharoa andraisana SMS ary 20 minitra farany dia andraisana ny antso mivantana avy aminareo ny resaka no resantsika teto ny verimbelona tamin'ny heriny toy izao dia ny hoe ny fahitsiana zay isany notsindritsika betsaka teto toy izao manaraka izao ary ireo voambolana hafa mihodidina amin'izay fahitsiana zay. Ny fahitsiana dia ilaina amin'ny fanavaozana ny firenena, fizarana vaovao, fampafantarana ny volanisy na hodikodina, miaina anatin'ny firaisan-kina, singa miavaka anatin'ny fanavaozana ny fahafahana maneho hevitra, ny fahafahana manaparitaka hevitra noho izany dia tsy voatery ho rafitra fotsiny no atao hoe fanavaozana. Ny fanavaozana dia miainga amin'ny tsirairay ilana fahitsiana ny fandraisana andraikitra kiondana lehibe ny misy maneran-tany anao ny ady any Moyen-Orient manova foa ny toe-javatra sy ny vavaka. Zava-dehibe ny famitihana ataonao ohatra zany dia makasitraka ny foana famitihana zay tsara mihitsy ilay mampatsiahy hoe inona moa ny zavatra andresantsika, inona ny afatra tiana ampitaina, inona ny hevitra voizina mba hisinina izany hoe olom-pirenena vanona zany ary zany tena mazava-dehibe. Everiko hoe mazava-dehibe ny fandaharana izay atao fanomanana olom-pirenena, fanabeazana olom-pirenena tena mila an'izany mihitsy ny firenentsika ary mino mihitsy malo zao nisy ny hoe fivoriam-be ny tanora miaraka amin'ny mpitondra fanjakana dia anisan'ny zavatra andresana henoko tamin'ny vaovao ny hoe tokony ho ampidirina mihitsy any amin'ny fandaharana any an-tsekoly ny fanomanana zany atao inona ny atao hoe olom-pirenena zany hoe le fahafantarana ny maha olom-pirenena zany tena biazina amin'izany mihitsy dia amin'izay mba tena mety hoe matsapatsara ny hoe inona ny zava-misy ary indrindra ny fandraisana ndraika za faly mihitsy na ianao an'le hoe tokony ho amin'ny hoe ho ampidirina any amin'ny fandaharana any an-tsekoly ny mikasika an'izany atao hoe fanabeazana olom-pirenena ary isan'ny hoe nanamarika raha atao anaty lisy dia hoe tanora no nitondra n'ilay hevitra matsapan'izany zany ny tanora ka tena mahafinaritra mihitsy satria hoe tena mila an'izany iny ary izy moa tsy maniry an'izany ary indrindra ny tanora nge ny tompony ho avy ray aman-dreny nge efa vita ny anjarany fa ny tanora zay zany karazana hoe fampatsahivana kely zay hoe tsetratsetsa tsiaritra ny resahana an'izay le hoe tena hoe ny tanora mihitsy ny mangataka hoe ampidirina any anatin'ny programma mpampianarana ny mikasika an'izany atao hoe maha olom-pirenena zany. Araka ny foto-kevitra izay ijoroantsika eto amin'ny fandarana mba hovanina moa Andreo Matotsy Lavina dia fanabeazana olom-pirenena vanona izany. Ny antony dia hoe mba hitondra fahatsara-piainana eo amin'ny fiarahamonina ary miveriko fa ny tanjona amin'izany hoe fanavaozam-pirenena izany dia tena hoe hitondra fahatsara-piainana eo amin'ny fiarahamonina. Ka any amin'izany hoe fahatsara-piainana amin'ny fiarahamonina izany dia any amin'ny sehatra ny fifandraisana misy eo amin'ny olon-droa. Fifandraisana eo amin'ny olon-droa eo amin'ny mpiara-miombonantoka
ary eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena. Tena zava-dehibe mihitsy zany hoe hitondra fahatsaram-piainana. Inona moa ilay fanavaozana tsy hitondra fahatsaram-piainana va? Zay angamba ny teny fandiniako azy raha bangiona amin'ny teny tokana. Zavatra tenenintsika ary averimberina ho fanamafisana dia hoe ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra sy fampiresahana no mampisy ny fifanakaikizana-po sy mifantokisana ara-pitiavana. Na eo na ao tokantrano ao amin'ny dada sy neny sy ny zanany, na eo amin'ny fiarahamonina any amin'ny sehatra izay misy miombonantoka, dia tena hoe zava-dehibe mihitsiny zany fifanankalozan-kevitra any. Tena mahatonga tenenan'io hoe Andriamatovotra na dia tsotra amin'izao fotoana izao efa mahazo vahana loatra ny fampiasana ny tambazotra tsiratsira noho ny teknôlôjia izay hoe manana ny toerany lehibe ao anatin'izany atao hoe fiarahamonina zany. Tsy misy intsony anie zany fifanankalozan-kevitra indraindray na eo amin'ny mpivady ary na eo amin'ny mpianaka fa samy sahirana eo amin'ny tambazotra tsiratsira eo. Ka raha vao tsisy mifanankalozan-kevitra sy fampiresahana ampanajana dia tena hoe tsy misy mifanakaikizana-po. Raha vao tsisy nge zany mifanakaikizana tsy misy. Raha vao tsisy ny fitiavana dia tsy hipetraka na oviana na oviana ny fifampatokisana. Anisan'ny zavatra teneniko foana amin'ny eto amin'ity fandaranty koa zany hoe zavatra telo ny ekinany tena fahombiazana. Dia voalohany indrindra hoe tsy maintsy misy fifampatokisana, dia tsy maintsy miaina ny fahamarinana. Zay vao afaka miaina fitiavana. Fifampatokisana tompoko ny tombo ny fifandraisana. Zay vao mipetraka ny fahamarinana ary tsara fototra ny atao hoe fitiavana. Zay zavatra zay. Zay fifampatokisana zay tena zava-dehibe, tena ilaina. Ary ny fampatokisana zany tena hoe ny sainao mihitsy ny fonao, ny maha-olombelonanao mihitsy mametraka le fampatokisana. Fitsy ho vitany vola fotsiny fa raha vola dia mody manaiky anao eo izy dia rehefa avy eo zavatra hafa ny ataony. Ka zay zany anisany ataontsika amin'itony fandarantony. Ny fitiavana araka ny rehefa resantsika foana Andriamatotra lavina amin'ny dedy zao. Mianga mihitsy raha vao miteny izany fitiavana zany ny anahy raha vao miteny izany dia zay ny zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany dia hoe ny olombelona tsy afaka miaina tsisy fitiavana. Misy karazany efatra ny fitiavana efa niresantsika tamin'itony ihany fa alao mba haverina kely. Voalohany indrindra ilay fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona ary indrindra vao nankalazany fetiny Pâques sika kristianina teo. Ny fitiavana faharoa dia ny fitiavan'ny mpivady. Na io fitiavan'ny mpivady napetrak'Andriamanitra io arange ny akamaroany tsy mahalala azy ary noho ny fitiavan'ny mpivady napetrak'Andriamanitra tsy hiainana dia misavoritaka ilay tokantrano, tsy mifankahazo ny mpivady, tsy mifampatoky, mifampiahiasy ny sisa sy ny sisa. Nefa dia tena hoe Andriamanitra mihitsy nametraka izany atao hoe fitiavan'ny mpivady. Ny fahatelo dia ny fitiavan'ny mpianaka, ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Amin'izao menomenina mihitsy ilay ray aman-dreny manahirana be le mitaiza manahirana be le fiarahana. Nefa tsy fantatry ny ray aman-dreny fa ireo zanandreo koa hoe tena mitarainy. Ny antony dia tsisy fifanakaikizana-po, tsy misy fampiresahana, tsy manam-potoana intsony. Dia any amin'ny tambazotra tsiratsira sisa no mahitany hoe anorenana zany hoe fifanankalozana. Ka ny tambazotra tsiratsira dia zay alefanio fotsiny alefanao. Zay manarakaraka ny fitiavan'ny mpivady dia ny fitiavan'ny mpianaka ilay nilazaiko teo ary ny fahaefatra ny fitiavan'ny mpinamana. Io tena tsy pihiko mihitsy eto amin'ity fandaharany ity to. Tena rehefa tonga amin'ny vanim-taona ny atao hoe miala sakana ny zanaka, 12 taona ny vavy kely, 13 taona ny lahy kely dia efa mipetraka ny tsirom-pitiavana namana. Tsy pihiko namana, fitiavana namana. Ary io fitiavana namana io dia tena fanomanan'Andriamanitra nireo miala sakan'ireo ho any amin'ny fiainany rehefa miditra amin'ny fahatanjorana izy ka hanorina tokantrano. Ny fitiavana namana dia fitiavana madio. Fitiavana madio. Saingy izany indray aman-dreny ny mandara mihitsy hoe tsy ilay miaraka amin'iny mbola zazakely dia efa mitaonataona miaraka amin'ankizy lahy, miaraka amin'ankizy. Ka rehefa nanorina tokantrano izy ngany ray tapo aminy sanatria ny vavaladiny ndrela no anorenany tokantrano fa tsy maintsy olona nivelany. Dikan'izany tsy maintsy misy fotoana lalovany hiainany an'izany atao hoe fitiavana madio. Mifampatoky, mifananatra, mifampitarika amin'ny tsara. Fa ny zavatra tena hoe zavatra tsy azo atao ao anatin'izany hoe fitiavana madio dia fitiavana sipa. Ohatra hoe mbola mieritreritra anao hanana firaisana ranofo, zava-doza amina tambo zany
teneniko aminareo tanora be dehibe ny potika mihitsy ny fiainany zatovovavy noho ny sipasipa io dia manao firaisana alohan'ny fotoana. Avy eo tsy hisy aja ntsony, tsy asian'ny olona asa ntsony. Rehefa tsy virgin ntsony ianao mitromfy ny tokantrano ho anareo zatovovavy dia efa tsisy dikany amin'ny ovadinao io ntsony. Ary tsy mahagaga izy raha ohatra ka tsy manana fahatokisana anao ntsony. Fa eritreretiny foana fa hoe efa nanana zay fakapana latsaka tamin'ny fakapana zay ianao dia iveriny fa mety mbola hitohy zany zavatra any. Zay ny izy. Ka ilaina mihitsy manana namana tompoko, ihainana hoe fitiavana madio, fampitondrotry ny mpianadahy. Ary io namana io lazaiko foana, ilaina foana manana namana eo amin'ny fiainana. Ny antony dia tsotra. Ny namana na ao anatin'ny fotoan-tsarotra no ahitana ny hoe namana mamonjy anao. Ndray tapo ndray matetika tsita eo amin'ny fotoana sarotra, fa ny namana tsy mandahoanao mihitsy. Ary zay mahatonga mihitsy hoe manana namana azonao itokisana fa afaka mihitsy mifampitsinjo amin'ny fiainanao io rehefa ny oriana any. Io ananamana io namana ary zay mahatonga an'ireny efa teneniko teto foana hoe reny le mandeha ny amoron-drano eny mpinamana dia mipolisatra tapaka le anankiray latsaka any anaty rano tsy mahay milomano, dia le anankiray amin'ny manamana io dia tonga da lasa koa izy hoe amonjy eny iny izy koka tsy mahay milomano dia miara-maty eo. Zay ny namany. Fa raha tapony miaraka aminao iny mipolisatra eny ianao tsy tonga dia mirotsaka anaty rano fa lasa izy mihazakazaka mitady vonjy amonjenanao. Zay ny mahasamy hafa azy. Ka tena io miperako tsara amin'ny ray aman-dreny hoe mila manana namana ny zanakitsika iainan'izany atao hoe fitiavana madio zany. Ireo efatra tantaraiko ireo samy fitiavana, miteraka fampatokisana daholo na dia samy hafa aza ny iainana azy. Fa midika zany fa ny olombelona tompoko dia tsy afaka misaraka amin'ny hoe fitiavana. Ohatrany hoe trondro tsy afaka hivelona raha tsy ao anaty rano, ary ny olombelona tsy ahita hafaliana sy hafinaretana raha tsy ao anatin'ny fitiavana, fifampatokisana. Ao anatin'ny fitiavana io ihany no tena mitoetra ny finoana. Io finoana io zay le teneniko foana hoe ery anaty filazako azy, ka ahafahana mampisany tsy misy. Satria ao anatin'io finoana io mihitsy ny tena ahitantsika an'izany hoe endrika Andriamanitra ao amintsika zany. Andriamanitra ny teny mihitsy hoe misy mazava, ny teny izy hoe misy mazava fa tsy nikononkonona fotsiny teo dia nisy mazava. Ary zay ao anatintsika malagasy ny tena manana an'izany hoe fahalalana, zany atao hoe ao anatin'ny teny avoaka ny vava misy hery miafina. Ary zay mahatonga malagasy mangataka tsodrano mba ho tafita amin'ny fiainana ary matahozahozona sao dia kiso fara. Zavatra ilain'ny malagasy zany hoe indriseo tsodrano fa niozona faran'izay atahoran'ny malagasy. Satria ny antony iteny aloky ny vavanao io misy hery miafina ao anatiny tompoko. Ary zay indrindra nefany tena mazava-dehibe rehefa miteny le hoe hery anaty. Raha vao misy ny sakana averiko foana koa, ny sakana dia avy amin'ny demony, fa ny hery anaty hery avy amin'Andriamanitra, ny fanahy masina avy amin'ny Jesosy. Anjaranao misafidy, resaka safidy io, inona ny tianao azo mibahana sy toerana ao amin'ny fonao ao anatinao ao. Ny hery anaty ve zay hoe mametraka finoana sa ny sakana anaty zay mahatonga anao tsy ho tafavoaka. Tadidio fa ny olona saro-kenatra tsy mahatoko tena misalasala zay reny atao hoe sakana anaty, dia tadidio izy mametraka sakana anaty ny demony. Tsy ny ampandroso anao mihitsy ny demony, tsy manao zay ampandroso anao zany aza mieritreritry an'izany, fa na misy zavatra mody anam-pazana ianao anapotika anao ny tena dikan'iny zavatra iny. Ary zay zavatra zay ny tena anisany hoe zava-dehibe. Dia hoy aho hoe apeso le finoana, apeso le hery anaty. Oksika tena tsara fa hoe nataon'Andriamanitra tahaka ny endriny eny antsika. Zay ngany any amin'ny bokin'ny Jenisy andosika anao olombelona tahaka ny endritsika hoe Andriamanitra. Ary io endrika Andriamanitra ao amintsika io dia ny fahafahana mampisy ny tsy misy amin'ny alalan'ny finoana hoe misy mazava ho Andriamanitra dia nisy mazava, fantatsika kristiana tsara zany. Ary zay ny mahatonga amin'ny teny ao anatin'ny teny alokin'ny vava no misy ny finoana. Rehefa miteny fotsiny ao misy zavatra ana dia na dia hitanao hoe misy sakana hoe vitako, ataoko io, tanterahako. Ary latsaka ianao fa raha tena mipinoana ny tenenanao zany, ny finoana nge dia ireo hoe zavatra mbola tsy misy nefa iainany. Zay mazava-dehibe azy, tsy hoe eo no eo koa dia hoe tonga dia tsy maintsy misy valiny.
fa na oelana hoaingana tsy maintsy iainanao io finoana nanananao zavatra ny tenenao ary zay zavatra zay de tena zava-dehibe isika olombelona kristianina de afaka mino fa isana vaozana zany eto amin'ny firenentsika fanavaozana eo amin'ny toetsaina toe-po-toe-panahy ny isam-batan'olona fanavaozana eo amin'ny sehitry ny fifandraisana amina olo roa fanavaozana eo amin'ny sehitry ny fiarahamonina ary fanavaozana eo anivon'ny firenena zava-dehibe izy tsy zavatra tenitenenimpoana nge zany raha oala aloha tsy tenitenenimpoana zany fa ao anatin'izany misy finoana koa ao anatiny ary indrindrindrindra tadiova Andriamanitra tena azo lazaina ho niditra tsehatra tamin'ireny volana oktobra ireny matoa nisy ny fiovana reny zavatra raha tsy zavatra hoe miditra tsehatra Andriamanitra aiza ny anapojanao hoe ny omaly mbola tsy nieritreritra mihitsy ianao hoe raha pitso de iova le zavatra misy izy ny eritreritra zany hoe ho tonga eny amin'ny kianjan'ny 13 mai reo mpitolona rehetrarehetra fa rehefa Andriamanitra miditra trehitra tonga eny ihany le izy zay zavatra ka zay anisany zava-dehibe isika zany eto amin'ny fandaharana mba hovanina de miezaka hatrany mba hisin'ny fahatongavan-tsaina hanarina ny lesoka tsy mitondra fahombiazana ny lesoka tsy mitondra fahombiazana tompoko ary tsy mitondra fahavanonana dikan'izany hoe tsisy vokatra tsara miezaka ihany koa tsika mba tsy hisin'ny savorovoro zay mitondra faharavana sy fahampotehana enganie ka tsy hisy zany savorovoro zany eto amin'ny firenentsika satria ny antony rehefa potika sy rava moa ny firenentsika izany mahazo vahana ny vahiny mahazo vahana de reo fa tombontsoantsika mihitsy ny savorovoro ka zany fotonkevitra zany de ireny mba hisy vokany tokoa eo amintsika malagasy indrindra mba tsy hisiny atao izy indrindra amin'izao fotoan'izao dia misy savorovoro eran-tany no niady any Iran io teraka savorovoro mihitsy any manerina an'izao tontolo zao misy fiatraikany maneran-tany satria amin'ny lafiny toe-karena raha vao tena zany lafiny toe-karena zany ianao de ny fiainana ray manontolo mihitsy ny tsy maintsy indrindra ke tsika efa lazaina foana eto hoe tsika nefa tafiditra amin'ny anatin'ny hoe fanatontolony zao tontolo zany hoe zay zavatra mitranga atsy na aroa de misy fiatraikany eto amintsika daholo fa ka mba tsy ho adinontsika zay zavatra zay ka zay indrindra ny mitandremana hoe efa io efa hita raha fa teraka fahasaranana de tsika ve de mba lampitrotraka indray hoe isy ny savorovoro sanatry ny vavaladiny lela anapotika andrava animba ny firenentsika enganie mba tsy hisy zany rehetrarehetra any fa tena ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny firaitsatsaina firaisapo fifankatiavana fifanajana zany no isy eto amin'ity firenentsika dia de ho tanteraka tokoa ny fanavaozana ny firenentsika ia zay ihany koa ny ataontsika hoe namarana ny famelam-pilaran-kevitra fotoana zao na raha tsika hirairay Sa
033 08 850 02 no ahafahanareo mandefa ny SMS ho anay a. Ny tsara marina dia hoe vereny vakina kely foana aloha ilay SMS mialohan'ny andefasana azy a. Ankoatran'izay ihany koa marino tsara ny fahana ao anatin'izay findainareo izay sao dia misy tsy feno a dia somary sahirana izay maminavina izay mety ho toyan'izany. Ho ianareo anatin'ny SMS nareo ato manao hoe mba hovana tompoko a nana olo tiany za nanana sipa hafa izy tena tsy tiako anefa zany a andeha nitsodrano azy tsy nanaiky izy a za nefa tsy mahatoky aritsony a vehivavy ilay maloratra inona ny tokony atao kanatsa manaiky azy izy igny rehefa mitsodrano azy ianao dia aza toizana fotsiny aloha tsy andehany amin'ny olona namitahany ianao any izay fotsiny tsy voatery mihitsy ingenao hoe tereny hoe za tsy manaiky avy aloha izy tsy anaiky any rehefa tsy mamaly azy tsony tsy miresaka hoe mamaly zay zavatra teniny ianao inona moa tsy farany izy tsy mandeha mba hovanina tompoko a zanakay mivady a mianada dia le vavy a nanana sipa dia lasa ny vavaka any amin'ny fiangonana hafa tsy nety ilay zanakay a raha tsy nanaraka an'ilay sipany any a nefa zareo a mbola tsy vita fombafomba inona ny tokony atao tsy mety zany tsy mety indrindra zazavavy na le olona ny ray aman-dreny ny tovolahy io dia tsy hanana fitokisana anao hoe zazavavy ratsy taiza zazavavy tsy malala fomba manaraka lehilahy fotsiny tia hamandrika an'io zanany io dia lazaiko anao fa raha sanatiny vavy aladiny ndray lenga ndre tsisy zany ka be voka ny tovolahy io anao dia eo anao sy ny voka entinao fa ny reniny tovolahy io mihitsy ny teny anao hoe izy milaza aminao fa ny zanako na be voka anao sanatiny vavy aladiny ndray anao mandeha tsero zay io fa mitandrema tsara raha vao zay raha vao ny vehivavy ny lasa manaraka lehilahy dia tady teo tsisy ajany tsisy asiny amin'io na ho lasa vadinao ary dia ho hitanao ny anaovany anao fa tsisy asana nitsoninao ary indrindrandrindra ny ray aman-dren'ilay tovolahy no tena anambany anao hoe zazavavy tsisy fotony tsy fankataranaka akory tony ankoatran'izay nareo miresaka an'ilay hoe finoana mety hoe samy hafa ao anatin'ilay nyresantsika indray mandeha ihany koa ilay hoe dingana isoana amin'ny fanambadiana ilay fizahan-toetra marina mihitsy inge zany manana an'izay faharetan'izay aloha zany zay sady indrindraindrindra tena hoe ary hoe manara-dalàna sy manara-penitra dao le dingana rehetra tao maninona mbola misy misaraka fanambadiana maika vo any ampendoana dia efa misy saka nataon'ny ray aman-dreny dia tonga dia anganareo ny anambady azy dia eo ianao midona amin'ireny nava dia tandremo tsara za tompoko dia misy cousin manambany anahy dia nanapa-kevitra ny zakatena zany hoe tsy mikasokasoka amin'ny intsony sady le reniny dia mankala tanteraka anahy nefa raha vavin-dreniko dia diso ve za mandray an'izany fanapa-kevitra zany mety tsara ny fanapa-kevitra ao anaka mety tsara mihitsy manana azon-damosina mahaleo tena aza asiana dikany aza asiana lanjany zay efa ny asiasona ataony nenitoanao avy aloha izy sy ny fianisoesony hiaraka aminy fa ho hitany ny tsirony rehefa horinao mankahery hatrany jeneraly amin'izay atao dia mirary sofoanafoana ihany koa hoy ny namana ato ho an'ny taranaka sy ny tany razana misora tompoko zao moa efa fiteny ihany koa le hoe tanyjanaka ka ho an'ny taranaka angely izy marina loatra miarabanao lavalava ny tantarako fa niaraka tamin'olona iray za tamin'ny taona 2024 nisaraka taminy satria efa manambady izy tena nanenina sy ny bebaka nanomboka teo ary tsy mbola miaraka amin'ny olona sy eo amin'ny 30 taona za zao misy ve ilay zara sa tsy misy akino amin'Andriamanitra satria anatin'ny baiboly ingy dia hoe lova avy amin'Andriamanitra ny vady zahaza ny arena ny lova avy amin'ny ray aman-dreny fa ny vady zahaza lova avy amin'ana angataova ho azo raha manana finoana ao apetrako foana na tsy tonga eonao tsy maintsy misy valiny iny finoanao iny
Mankivy ilay fiainam-pirenena onona mantsika ato fa to mitady hiverina indray ilay zavatra nahatonga ny hetsika mahaiza maka lesona rery tompona andraikitra. Ya, marina nenao. Mba hovanna tompoko inona kay no atao raha tsy mifankahazo amin'izao bavy nefa mbola tsy fantatry ny ray aman-dreny akory. Ina zany de mieritreretra raha hanorina tokantrano amin'izany vao metomboka de efa misy zavatra hafahafa de asa no io moa de hoe ina moa rahampotaka aza manonja maika fa ranomasina. De koa ny hoe vavako somisy sira de tokony zay hinana azy zay mihitsy. Mba hovanna tompoko vehivavy 24 taona manoratra mba mangataka torohevitra tompoko manana olo-tiana te hivady zahay fa hoe tsy mitovy volo-koditra hono sady tsy mitovy finoana andeha nitsoaka zahay ary novitainay tamin'ny sabotsy teo ny soratra anay za tsy samakany amin'ny zareo satria midaroka le dadako ilay mamanay malahelo fa tsy hitako izay atao. Efa nanao safidy ianao ko hoe tsy hitako izay atao. Efa io nataonao io izy ko hoe tsy hitako izay atao safidinao io de tsy maintsy ianao mizaka izay vokan'izay safidy zay. Zay nge zay ny aton'le safidy tadidio tsara fa zavatra fitainiko foana hoe safidy sy talenta avy amin'Andriamanitra. Zay rehefa io ny safidinao de mizaka ny vokany ianao. Fa tsy hitako izay ataoko efa nanana safidy ianao ko tsy hitako izay atao io ataonao io izy. Mety hoe manao fandraisian-dahatra tsy kelikely no azonao atao an'le ray aman-dreny raha izay no tena tsy asa aloha tsotratro de tsy fanomezakasana ray aman-dreny misy lanjany ngeza be mihitsy ny hoe fa nanao izay tianao atao anao anakakina moa mbola verenanao aty rehefa anarin'ny fiainana zay vao zay ray aman-dreny aloha mety tsy andasa sy ny namany fa de zay fotsiny tsy maintsy teny ho eninao ny ray aman-dreny nge mikatsaka ny soa mandrakariva ao amin'izany eny nananatra ray tsy niaino anao safidinao io anaka de apetraka eo ny resaka. Ie manana zandry niaraka tamina lehilahy zandary zaza vao amperinasa tsy mety manao dingana miteo zaza raha vehivavy inona no torohevitra azo raisa. Tsy misy dikany fa de vela ho teraka soamantsara le zaza de tezao rery zay efa miteny tsy sasa mihitsy 10-12 taona nanaovana an'ity fandarana ity ny tompo miteny izany foana aza mety laingo anaovana resa masaka ny tovolahy eo anao de manao fahasiana anao fa raha vao be voky ianao solony hatramin'ny pusin'ny telefona mandeha makany amin'ny ray aman-dreny fa efa nisy fanerisana valy teny ho azonao any raha mandeha makany izy milaza aminao fa ny zanako nabe voka anao satria le tovolahy mbola tsy vonona. Raha nitenonako ny ray aman-dreny hoe zao nataonao zaritra dasneny mbo za mbola tsy vonona izy ny teo maimaika amin'izany lasa ianao indray ny mentsiny ianao indray ny lazainy fa maimaika ianao indray ny lazainy fa nanome fakapana azy de eo anao tavela de tezao reriny za tandre mosorona mamono olona manala zaza. Eto ihany moa zany maneno be le hoe zandary de mihazakazaka ny olona ny amin'izay zavatra maikamaika ohatrany mba misy zavatra enjehana ihany keo ngamba manaja nareo mianaka vehivavy za olona namanato tena tiako ny vadiko de rehefa misy olana mafimafy eo aminay de tena fianao lahelo be za de hisaraka foana no ao an-tsaiko tsy haiko zay antony. Rehefa vita ny fanamasinana za mieritreritra an'izany indrindra raha hoe efa misy zaza iraisana aza mbo mieritreritra an'izany hisaraka izany zay nakamban'Andriamanitra ka tsy sarahan'olombelona ka ianao olombelonako tsy ny olona nge mampisarika anao fa ianao manao an'ilay de asa de raha anareo sy Andriamanitra iny fa de zay ny any tenika amin'ny mampanabe misy ino moa zany fehezanteny vazaha teny frantsay zay mame niny resaka resan'ny namantsika iny hoe la paroxysme de l'amour c'est de la haine de mifanahaka amin'iny ihany faratapo fitiavana de iny tsy maintsy igny ena ireny lasa fankahalana le fitiavana zay mifanohitra amin'ny fitiavana fankahalana zay le izy ka rehefa voafitaka ianao de lasa mankahala mazava tsara zany. Mba hovanna tompoko ekena ve ny lehilahy tsisy tanjona nefa manataranaka miasa foana ka hatramin'ny alahady vehivavy manoratra iny zany lehilahy tsisy tanjona zany olona tsy manana azon-damosina ange zany ny fananana tanjona midika hoe manana azon-damosina satria manana vahavononana iotra sy ivelasa sy anatsara androso eo amin'ny fiainana. Ianao ato miresaka ihany koa miasa foana hatramin'ny lahady misy fotoana kosa mba hakanaina kely
andriamanitra rehefa nanao ny sotontolo zao sy ny eo aminy nisy fialan-tsasatra kely andeha matotso lavana iny fa apetraka foana ngely hoe safidy rehefa safidinao dia anjaranao tsy tokony trabahan'ny olona mihitsy ny safidy satria andriamanitra no manome safidy raha mandeha any amin'ny lalana tsy faleny moa fa andriamanitra manko manome an'izay fahalalan'izay ao anatin'ny safidy na ianao safidy no any amin'ny lalana tsara na safidy amin'ny lalana ratsy zay le izy mba hovanina tompoko nareo nisy vehivavy efa niteraka niaraka tamiko niteraka ray zahay akoatra n'io zanan'io no roany nefa za lasa zay nahita vehivavy zay zao efa niteraka koa izy tena tiana fa za no mahatsiaro ny renin-janako foana inona no tokony atao aloha zay ajanona ny fifandraisana amin'izany zany ngely mialatsiny amin'ny tenyty foana zany le atao hoe akolam-botra zay vehivavy vita ny teherany de miterahany zay le atao hoe akolam-botra nge raha vao mahita kovavy ny akolam-botra dia miazakazaka de makeny zay le izy za salama za telo amby telopolo taona efa teraka ray marary foana de leo ana ny vadiko de nakavady hafa izy zay mivady ara-dalàna vita soratra inona ny tokony atao kanao ny marary foanako ny vadinao nge ny tokony heritritra amin'izany olona vita soratra zany azonao atao nge ny mitory indrindra raha vady vita soratra ara-dalàna amin'ny loham-pianakaviana ny lehilahy de tokony misahana sy mijery zay zavatra mitrango ny tokantrano ary anisan'izany zay nge raha atao hoe fitavana masina reo de misy mihitsy le ataotsika hoe lokaloka atao mihitsy ny hoe na voady na marary ianao na salama na kasoavana na karatsila zay de tianao ary anajanao zay hainao tsara le izy mbola tadidy izy isika izao za vehivavy raiky amby roapolo taona de mbola tsy vonany amin'izany anambady zany mihitsy hatreto fa mieritreritra ny anangona aloha vao hiditra amin'izany nefa ny olo tiako efa maika be ny amin'izay mbola tsy tara vera dimy amby roapolo taona na efatra amby roapolo taona vao moroso amin'izany zany miteny foana tsy misy an'izany tary zany safidinao io misy tanjona amin'ny fiainanao matoa ianao mametra n'le taona zay hoe zay ianao vaovony nanambady fa tsy misy an'izany tara zany rehefa safidinao le tsy tara zany zay foana ny anoteneniko eto ity somary lavalava ny SMS ny namantsika ity mba hovanina ho izy za manohitra de renim-pianakaviana manambady vita soratra ara-panjakana mananjanaka mianada izahay ny vadiko nefa tsy mba manome sady tsy miteny ny vola karamany amiko kapitaonera no asany tena manambola ny fiainanay anefa tena hoe sahirany za tsy mbola afaka miasa ivelany fa mbola kely ny zaza manao zay asantselyka misy fa tsy eo tsy hoe mipetraka fotsiny nefa nakarama sasalamba na manao sarakatsaha ny vola velany mantsy isan'andro raha faran'izay betsaka de 5,000 ariary fa 2,000 ariary 3,000 ariary indraindray aza no mba avelany ho anay hatramina fitafiana ary ato manahirana de hoy izy hoe mba mangataka torohevitra tompoko mety ve ny zavatra ataoko ny amin'izay asatselika izay mety ka mety zay nge ny antony ny anaovanao asatselika de mba hoe isian'ny fahafahana mamaly ny filana ao anivon'ny tokantrano zay le izy na de hoe ny sakafo hohanina fotsiny ary ilainy zany tsisy maratry mitaiza ianao zany kosinjaza tsisy maratry an'izany mihitsy ny tanjaka nge de mba isian'ny fahatsara-piainany karaha mbola ao eo ny fahasalamana eo ny tanjaka eo ny fahavononana de ataovy vehivavy zany no manohatra le namana atao ahoana ny atao fa rehefa manitsy ny havako ny vadiko de manginy za manaiky fa raha ny azy no tenenina de arovany ty tena be ny vadinao ny dikan'izany iny tonga amin'le teny hoe tsy misy tsy tokony isy ny havan'ny lahy sy ny havan'ny vavy fianakaviana ray ihany efa raha vao mivady ny olon-droa de fa fianakaviana anankiray tsy misy tony hoe havan'ny lahy sy havan'ny vavy
atao mitovy tantana ny fitondrana azy sy ny fifandraisana amin'izy ireo. Zay le izy. Tena marina ny teninao raha eo an'ireny a, ny olona anankiray raha tsy manana namana tena tsy mahavaovao olana ny avy any ambovombe no manoratra an'izay. Marina ny zany, misy mba olona ifanakalozana hevitra dia ny hevitra ny maro tsika malagasy mahatakatra hafatra. Zay le izy. Fa endrena malagasy mihitsy ny le izy. Salama tompoko a, ny vadiko mampirafy dia lazainy fa tsy pan'izany nefa le vehivavy manao menasy a, za manao menasy asy ny zanako a, lazainy fa fitsapana fotsiny zany fa zareo aza tsy miaraka. Mandainga izy. Matoa le vehivavy sahasaha zany dia efa misy fanomezan-toky ataony hoe aza matahotra ianao fa efa ataoko zao ny divorce dia laky vady ianao. Matoa le vehivavy mpankalabadin'olona samy manao an'izany dia satria le lehilahy le vadinao no manome toky azy. Zay fotsiny le izy. Izao mihitsy ny fomba anoratan'le olona azy dia vakiako amin'izay a, mba ho vanina e, asio dika ny tena zay ny voalazany ato a, lasa hoe tsisy valeur zany a raha toka tsy virjintsony a no idena amin'ny tokantrano. Marina zany nge. Ajao re olona le tokantrano a. Io aniny alain'ny zanaka tahaka e. Ary zay mahatonga hoe ny fanabeazana ao anivon'ny tokantrano. Dada no alaina tahaka, neny no tahafina. Fa tsy ny any am-pianarana. Any madama Saramseno any. Fa ny ao tokantrano any misy dada sy neny. Alaina tahaka. Zay ihany ny fahitako azy. Ka rehefa ianao raha tsy fitondran-tena dia io zany a no ohatra velona toronao zanaka hoe rehefa anirena any koa. Dia izao ny fihetsikiny natao hoe dada. Izao ny atao hoe fihetsikiny atao hoe ny zava-dozana izany. Zava-doza zany. Ahoana ka ianao no ahafantarana fa misy ny atao hoe blocage? Ny ahafantarana dia rehefa tsy ny olona misy blocage nge ny olona tsy matoko tena e. Ny olona be ihany sary tahotra ny sarika izay blocage daholo reny rehetrarehetra ireny. Fa tsy ahoana ny ahafantarana azy raha vao sarokenatra ianao a tsy matoko tena ianao a dia ny dikan'izay misy blocage. Zay le izy. Za reny mpianakaviana manambady miaramila, manan-janaka telo efa 12 taona zao a no ny mariazinay a, tratrako nisy préservatif anatin'ny kitapona. Za tsy samy teny azy satria izy a tonga dia mikasitanana rehefa tenenina inona no tokony ataoko satria mahatsiaro mavesatra zany a. Izy tena manao fiainana be nefa za tena feheziny. Fa inona mampivady mpivady raha tsy samy fampiresaka e. Zavatra rehefa hitanao maso ataony inona préservatif raha tsy sanatry ny vavaladinela any amin'ny mpivaroteny izy ny mandeha. Amin'ny raha ny aretinao ianao vakako zany ny teny hitadiavana ny préservatif manao ny ataony any izy a dia mba tsy ho tratra ny aretina amindra aminao. Dia neniko inona mampatahotra an'izany. Maninona ny hoe tonga dia mikatra rehefa mikasitana dia toroy any amin'ny fokotany. Mba hovanina, mba fitaraina sady fanontaniana amin'ny maha jeneraly anao a. Aty misy kameramila voaingana no vita dia efa misy miaramila dia maka vary fotsy vola amin'ny vahoaka. Ny vahoaka no ataony mamaky ny kitayany a, ny commune maro vazaha distrika ny Zorobe. Ny vahoaka ve no miantoka an'izany karaman'ny fanjasany, karamain'ny fanjakana ihany izy reny. Inona no tokony atao? So ihany ianao fa mandefa an'izay hafatra izay. Mihitsy manantena fa misy amin'ireo olona tokony andraikitra any amin'ny folalindahy maheno an'izany zavatra zany. Ia, dia izay ihany koa no ataontsika hoe namarina ny 20 minitra faharoa fotoana izao zany a isetontsika kely indray. Dayani
020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 no afanareo mitra mivantana ny tsara marihana ahenanareo tanteraka mihitsy ny radio rehefa mbi ianareo tafiditra ao anatin'ny antso tsy ilay femoverina mba hovana tompoko Bovana tompoko miarahapany namanatsy lavana dia miarahapany général koa. Zavatra mba tiako tenenina kely fotsiny lasa misy ifandraisany amin'ilay fandaratsika le lasa mampalahelo, lasa tady voana le fanavaozana misy eto amintsika izao. Tena nalahelo tena nalahelo za satria mpanaraka amin'ny fandaharana ary sarom-piaro amin'ny generaly any generaly. Misy le hoe fampiantonan'ny generaly tindray moa isorana aloha ny tompo fa mba tsy lasa lavitra le izy fa tena mampalahelo le izy satria hoe lasa hoe zany amin'ny mampanabe any generaly mba andresahany generaly tamin'ny tanora dia ia misaotra tompoko misaotra fa atahoana moa fa ny zavatra anytranga dia mety tsika mba afaka ny fireneny zay angambany mba hovana tompoko afaka miresaka nefa fa tafiditra eny tompoko afaka miresaka ianao anaty mba hovana isika mba hovana tompoko tsika rehetra ie mba saika amintana azafady indrindra efa nitady elaela ihany fa tsy haiko mihitsy hoe aiza ho aizaka mety ahafantarana na lalako hoe aiza misy ny zoan'ny vadina mpiata-panjakana vady aman-janaka any amin'ny iny ty izy teo trano Arzo hitanao le nendota-penaka toy ny tribonaly izy io fa tsy hoe akory mitory fa amin'ny zavatra lalàna velona no lazaina anao hoe araka ny lalàna misy dia izao ny azonao atao ndana makeny ary nendota-penaka afaka kely ny station d'essence le eo pasika angamba mosisany iny dia ohatra ny lalana makaty vato dia amin'ny ilany akavanana CDA mono zany ny arret eo amin'ny CDA zay ny afantaran'ny olona CDA mba hovana tompoko afaka miresaka ianao ihany tompoko toy izy manambady ara-dalàna ihany tompoko miteraka efatra dia ivady koa saropiaro be mihitsy dia tavelany mifanerasera amin'izanizy ohatra dia nefany ny fandaniana ato anatin'ny tokantranonay raha mila hoe isapaka dia zay tompoko mba ilako torohevitra zao any le izy tena ohatrany hoe sanatry ny vavaladiny lely anao ohatrany gady anao tokantranonao rehefa sendran'lehilahy tena sarom-piaro dia mbola torohevitra atao ndana makany amin'ny trano Arzo fa zoanao ny anana fahalalana fa tsy haina figadrana ao atokantrano makanisa eny amin'ny trano Arzo dia lazao azy fa hitanao ampiantsony vadinao io trano Arzo mba hovana tompoko salama tompoko mba hovano salama tompoko ny anahy général ny fanontaniana hoe maheno re ia maheno tsara zahay tompoko hoe manahoana fomba fahitan'ny généraly ny zaza afaka baka zany izy dia le mianatra any amin'ny faritany lavitra ray aman-dreny izy rery no any dia inona no tokony ho tandremana inona no tokony ho anasanatra ao atao aminy satria tsisy an'ilay lalam-piofanana zany fa tsy any amin'ny faritany fa tsy misy eto Antananarivo misy moa zany fa le privé le mandoha vola any amin'ny faritany misy amin'ny fanjakana dia zao amenanareo ny laharana telefona iantsona dia meo azy numéro-ny telefoniko dia meo zay mianaka na fampiresaka amin'ny alalana fampiresaka mba hovana tompoko afaka miresaka ianao fa ahena kely ny radio allo ia mba hovanao ie vetia Fort Dauphin mianandray zany problème fiarahamonina zany resaka vanilafy raha miara-mivarotra zany zay le vanilafy zany le anabavany vadiko ny fantako zay ao anatin'ny sainy fa ohatra mila problème aminay mivady foana zany tronso vetany dia mila kinainay misy fotoana izy miteny amin'le vadiko zany za hoe anareo amin'ny fandamina fa za tsy afaka hiditra lalina aminareo Canada
ny anabavinao ny vadiko fa ianao le anabaviny vadiko ty amizay miinsiste hoe ho any tranonay ony izy ony tanao fandaminana de raha vao mitondra problème ho manao any vadiko za tena tsy mampiditra olona aty antranoko amin'ny resaka problème fantako na mahadiso anazy ay tompoko na manahoana fa io moa anao generaly io anao ray aman-dreny de mba torohevitra zany fiarovanao ny tokantranonao zany tompoko fa tsy mahadiso anao arova ny tokantranonao satria raha vao miditra antsehatra ohatrany de lasa famalina de lasa nareo mivady de lasa mikorontana de zay ny ataoko hoe ny fiarovana tokantrano tsy mahadiso mba hovana tompoko afaka miresaka ianao de ahena kely ny radio azafady tompoko manao nareo tsara zay eny tompoko zay zany enina menatany sanaky dadanay sy mamanay de 3 taona no maty neninay de zandrinay 7 volana de nanomboka teo zany dadanay eny raha ny lovatsofina eny tamin'ireo zokiko efa lehibe ny taiza sy ny ray aman-dreny de tena nitsaly ampanambadiana mihitsy zany mamanay fa tena maditra be mihitsy ny dadanay maditra be vavy misotro toaka vao maty neninay de nilozan'izay de zao efa 7 taona zao ny tonga indray izy mahatsiaro mety efa very-tany zany mety efa mahatsiaro lehibe de mahatsiaro ny zanaka indray de tonga izy tompoko de 3 taona teo zay no nahatongavan'izay de zay ray tapo aminay hipetrahany rehetra tsy mahazaka ny toetrany fa eo mihitsy le mipetraka ny olana mbola manon ny toetra ratsiny ihany izy hatramin'izao tena tsy mitsinjo ny tokantranonay zanaka nefa zay tena efa tsy nanisy olana n'izay problème manataony anay taloha satria efa mba nanaran'ireo ray aman-dreny ny taizy zay hoe dadanareo foana inona toetrany de efa nandray an'izay zay nefa ny ankehitriny no mipetraka ny olana mbola manon toetra ratsiny izy de zay zany tiana angatahana torohevitra hoe inona zany no tena tokony ataonay izy zanany manoloana an'izay fa manimba ny tokantranonay le izy marina nefa fa misy zanany hafa reny miaraka aminay fa ohatr'izay ihany koa ny toetrany amin'ireo ireo zany tena tsy te hirarahana azy mihitsy fa zay aloha zao ny tratra nefa mizaka an'izay olan'izay zay nefa ny amin'ny maray aman-dreny ay anazy de tsy hitanay hoe atao ahoana mba matahotra an'Andriamanitra koa zay satria ray aman-dreny izy de amin'ny lafiny ray le toetrany nefa tena hita hoe manimba le zanaka fa tsy mba mipetraka hoe efa mba zao izy vao tonga eto aminay de mba mipetraka tsara amin'izay zay tompoko saika angatahana solution hoe inona zany mety tokony mba azonay zanaka atao sotra indrindra tompoko de ny vahaolana amaray aman-dreny any nitenenako azy de tsotra ny anahy safidy io inona ny mavisa-danja aminao ny tokantranonao ny ankonanao ve sy ny ho avy ny tokantranonao io sa io dadanao maditra nanao ny ataony de rehefa leo avy any izy de ny tokantranonao indray ny ankorotany safidinao zay anaka raha ozy ianao ka io ny nataky masoandro natano masoandro fa manapotika mandrava manimba de ho apetraka ao am'izay ve ny ho avy ny taranakao no ny adalana ataony izy mizaka ny adalana ataony de zay ny any fahitako azy ataovy ampifandanjao ny ho avy ny tokantranonao ve sy ny ho avy ny taranakao sa io rainao efa nanao ny ataony mbola manohy ny aratsiny ihany de raha iny mavesa-danjanao de safidinao iny anaka fa rehefa ozy ianao hoe ny ho avy ny taranako sy ny aniko eo anatren'Andriamanitra tsy mieritreritra mihitsy mamela heloko ianao marina fa izy mbola anapotika ihany everiko fa Andriamanitra mijery ny tena omponao sy aotsainao zay ny fahitako azy samy hafa kely amin'ileo hoe anadany rem-pamarina kady ty zany ty tena nateraka mihitsy rehefa hoe anapotika kosa de tsy maintsy tsonjovana inona mavesa-danjaniko ny ho avy ny zanako sy ny tokantranoko ve sa ny fanapotehana ataony rehefa apotika ny tokantranonao sy ny ho avy ny taranakao inona ny afarany miala maina fotsiny izy vao maikana izy ankorany tsy hana ianterina tsony mba hovana tompoko ya ny 020 22 443 tsika rehetra tompoko tohizo e tohizo Karo amin'ny 20 taona de manana olana kely eo amin'ny resaka arakasa
mamanay eo amin'ny fidiram-bolanay moa zany dia fivarotana nataonay. Dia zany nefany vao afaka baka teo aloha, vao afaka baka tamin'ny fotoana ao anatin'ny fitadiavana asa mihitsy io. Dia nefany mamanay no manana olona foana hoe tokony ifonse amin'ny vata hono, tokony ifonse amin'ny vata foana. Da foana teny matetika rehefa miresaka aminy damianako. Mba akatorehitra kely amin'ny generala hoe inona zany tokony ataoko ao anatin'izay. Le hanao an'le asa sa ifantoka amin'le fivarotana ataonay mianaka. Mariako fa dia telo mianaka ihany no miara-miaina azy. Dia zandriko lahy miasa moa za tamin'izao mbola tsy miasa sady tsy mianatra. Ia, io dia ny azy dia tsotra miankina amin'ny safidinao ihany io sy ny tanjona eo amin'ny fiainana eritreretinao. Raha mbola hoe tokony fanampy amin'ny resaka varotra dia ataovy aloha, ary ao anatin'izay manangom-bolo ianao anatanteranao izay tanjona eritreretinao tratrarina. Zay atao. Fa tena ilaina mihitsy ndray tsy maintsy safidy sy talenta miaraka ny matafita amin'ny fiainana anaka. Rehefa safidinao le izy ka zavatra manavanao tsy maintsy ny antony manko mahatonga izay dia tsotra hoe mahita hevitra foana ianao dia te hampandroso, dia hivoatra, dia te hanatsara. Zay no mahatsara an'ilay safidy sy talenta, satria le talenta tsy mety ritra mandra-pahafaty, ary le safidy nefany mametraka tanjona dingana eo amin'ny fiainana. Zay no mahatonga hoe tsy maintsy tafita ianao na ela na oaingana na ela. Raha vao safidy sy talenta ny miaraka fa fantaro tsara le izy dia ataovy. Ny 020 22 443 90 mba hovana tompoko. Afaka miresaka ianao tompoko. Somary lavidavitra na masika. Ya, afaka miresaka ianao fa efa renay. Mainka. Tohizo ary. Mahovana daholo tompoko. Tsika rehetra. Any na resaka le politika ndraika. Ia, teneno e. Mba hovanina ho isika ao anatin'izay resaka izay mba hovanino. Mandondona le olona dia lasa mba hovana tompoko. Ahenay kely azafady ny radio fa efa henonay ianao. Sika mba hitarana kely amin'ny generaly azafady. Zany manambady fitatsira izay tena ambinifolo taona izay no nampitany soratinay dia manazanaka roa izay. Dia ny olana generaly roa taona lasa izay zanaka faharoa zany telo taona. Dia roa taona lasa izay dakoa nabony dia napiravy miaraka tamina vehivavy. Dia ny force nanao divorce menatena zany hoe toainao maty na soainao manao divorce. Dia nanao an'ilay divorce mba ho pitson-dokako an'ilay zanako. Dia nandeha zany ilay tapany amin'ny tribonaly dia mivaly verbal ilay hoe ekena dia ara-panibadiana anaty aminy. Dia izao izy hatramin'izao izy tsy manaiky indray dia anaovana ilay divorce zany hoe izy hoe tanao indray nefa tany anatin'ilay fampihavanana izy ny teny hoe mazoto izy hanao an'ilay izy. Dia iny tokony ataoko generaly fa izy zao efa miteraka amin'ilay renitany anankiray. Ny vola omeny anay nefa tena tsara fa vola dia mangataka-torohevitra sy fanampiana dia ratsy. Zao tena izy rehefa resaka tribonaly dia ny tena tsotra indrindra ary azahoana ho valiny mafapo dia le makany amin'ny trano Arzo reto Antananarivo anao le amin'ny CDA le ny Antotapenaka tsara no eny dia afaka tena manome anao mihitsy ny valiny mafapo ara-dalàna ny zavatra tokony ataonao. Zay angambany aza misalasala mihitsy miteny ny taty amin'ny radio Don Bosco fandarana mba hovanina na noro hevitra anao nakany.
ary hovanina ary amin'izay ny resaka taonareo noho izay resaka ny fanaovantsika teto izay a ny fandaharana moa zany dia ao anatin'ny adiny ray no anaovantsika azy sahala amin'izao a irahana aminareo mpiaino a andeha ankasitrana ianareo zany izay nandefa ny SMS a hatramin'ny andimboa fandahana ka hatramin'izao mbola hitanay misy mitsitataika ireny dia isaorana ihany koa ireo izay niantso mivantana hatramin'ny tsika amin'ny resaka izao a ankasitrahana ianareo teknisiana ao ambadika ao amin'ny trano fikirakarana ny vata maro bokotra ao a dia isaorana ihany koa ny ray aman-dreny a ny général Désiré Ramakavelo ny vahiny tao anatin'ny fandaharana ny mariantsika dia zao ho anareo maniry ny resaka mivantana amin'ny ray aman-dreny hitady an'izay sosokevitra izay dia miantso ianareo ny 032 07 201 51 032 07 201 51 ka rehefa nomenanareo ny fotoana dia ajainareo araky ny tokony ho izy hatramin'ny minitra ary zany io dia ho anareo avy any amin'ny faritra isaky ny amin'ny 5 ora sasany hariva no tokony antso ianareo mazava ho azy aloha zany fa amin'ny ora mahazatra orana birao no tokony antsonareo mba tsy sy ny fanelingelenana amina fotoana hafa zany ankoatran'ireo avy any amin'ny faritra resantsika hoe amin'ny 5 ora sasany hariva no miakatra zany mba miantso dia isaorana ary ianareo niaraka taminay tao anatin'izay adiny ray izay mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ao manaraka indray veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina